Sehatry ny fampianarana ambony izay ihany dia namoaka ny andiany kanto ny sekoly ambony SPM eny Antsobolo eny. Ny diplôma master no nozaraina tamin'ireto mpianatra ireto manana ny mampiavaka azy ity andiany kanto ity. Toy izao ny fanazavana. Androany moa tsika izany dia amoaka ny andiany kanto izay sarotra ny diplôma master. Ireo moa zany dia andiany faharoapolo navoaka ny fitoerana ambony SPM nandritrin'izay taona maro ny idirana tamin'ny fanofanana ny ankizy izay. Ny isan'izy ireo moa dia eo amin'ny 200 mahery eo ary misandrahaka amin'ny lalam-piofanana rehetra izay misy eto amin'ny sekoly eo amin'ny lafin'ny fandrarana, lafin'ny fizahantany, lafin'ny bioteknôlôjia, lafin'ny informatika sy ny génie industriel sy mécanique ary ny industrie chimique. Izy ireo moa zany dia efa navita nanao ny fampiarana-asa na ny stage tany amin'ny orinasa sy ny sehatry ny asa-panjakana daholo ary navita ny fanohanana ny asa izay vitany tany izay vao afaka nisalotra ireo diplôma ireo ary ny akamarony izy ireo any amin'ny 700 isan-jato dia efa mandray anjara mavitrika any amin'ny fampandrosoana ny asa na asa-panjakana zany na asan'ny orinasa tsy miankina rehetra. Isaorana be dia be ny ministera karakara ny fampianarana dia ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika izay name lalana ahafahana manao izao famoahana mpabe maso ny andiany kanto izao. Eny ary fijery ajaina dia iny fanadihadiana ihany koa no mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany, mankasitraka anao ihany koa mbola nanaraka ireo tony fandarana. Eto amin'ny fahitalavitra matv dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.